miomana eona amin'Andriamanitra ao. Zay zao fitoriana zay arahanao zao a. Laharana fa 350 sy 200 volana novambra 20 sy 20. Ankafaliana no iaravanantsika tsirairay avy a zay manaraka an'izao fitoriana zao a, na ny eto Madagasikara, na ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any a, mandray an'izao afatra zao. Isaorana ny tompo a ny fitiavany, ny famindrapony a, ny fahasoavana zay matoy zao atsika tsirairay avy. Mbola omeny tombonandro, mbola omeny fofonaina mahavelona, mbola omeny sofina afaka mandre, mbola omeny sofina afaka mandray zay tiany ambara, ary mbola omeny maso afaka mahita ihany koa, omeny any fanahany zay mbola mitarika amin'ny famarinana rehetrarehetra. Tena fahasoavana lehibe ary tombony lehibe ny ahafahana mihaino zao tenin'Andriamanitra zao, satria ny teny zay lazain'ny tompo dia fanahy sy fiainana. Ary sarobidy lavitra ny tenin'Andriamanitra mihoatra noho izay veritsika ho sarobidy indrindra, satria ny tenin'Andriamanitra no manome fiainana, ny tenin'Andriamanitra no matahiry antsika, ny tenin'Andriamanitra no manamasina antsika, satria izay tsy masina dia tsy ahitan'Andriamanitra, izay tsy masina dia tsy ara-iakatra amin'ny tompo eny amin'ny raolanitra. Ary ny rariana ao anatin'izao minitra vitsy zao a, dia ny asan'ny fanamasina amintsika tsirairay avy, maro ny tany lonaka andairan'ny teny, ary fanahy maro no velombelona indray amin'ny alalan'izao teny zao a, ary tena hoe voky ny teny avy amin'Andriamanitra, teny avy amin'ny tompo a, amelombelona antsika tsirairay avy a, ho fiangonana velona, masina, fiangonana tsisy petina, tsisy fiketronana na endriky ny fiovaovana, fa fiangonana tsy manatsinya eo anatrehan'ny tompo a, noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Timoty a 2 toko voalohany a 17. Timoty 2 toko voalohany 17. Alohan'ny teny izarako an'ity teny ity dia tsara ihany a, tiako ihany milaza amintsika hoe misy fitoriana ny filazantsara zay ho atao a eto Antananarivo a amin'ny 1 sy 20 ny volana novambra ho avy zao, samy amin'ny 2 ora. Sabotsy io fotoana io zany, anasanantsika tsirairay avy, tsy hanavahana na iza na viaiza na viaiza, fa ho an'ny olona rehetra ny fotoana, ho an'ny olona rehetra ny fitoriana filazantsara ao anatin'io fotoana io zany a, amin'ny sabotsy a fa 1 sy sabotsy fa 20 ny volana novambra, samy amin'ny 2 ora ao Analakely, ao amin'ny 2e étage ny immeuble Shoprite ao Analakely. 2e étage ao amin'ny immeuble Shoprite ao Analakely. Anasanantsika tsirairay avy zany a, ho avy a iainao n'io andray an'io fotoana, ho avy amin'io fotoana io, anatrika an'io fotoana io a, miomana eona amin'Andriamanitra ao. Ny tazona dia ny ampahafantarantsika an'i Jesosy a, tsy hitarika antsika amina tokom-pivavahana na tokom-pinoana, tsy hanambara olombelona, tsy hametraka antsika ao anaty vata famarana, fa hitondra an'ilay teny mpanafahana, hitondra an'ilay teny fiainana, ary iomanantsika mandrakariva ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Manasa antsika tsirairay avy ho avy a, ary aseho koa ny namana sy tapaka rehetra ny havana manasakaiza zay tsy tsika ho avy amin'io fotoana io a, araky nefa fitoriana rehetrarehetra tamin'izay a, tsy misy vitim-pidirana, tsy misy resaka rakitra ho tatazana, tsy misy zavatra ho takiana amintsika, fa ny fotsika vonona andray ny tenin'Andriamanitra. Efa akaiky Jesosy dia heverina, mila miomantsika ny amin'izany a, ho tafahomana ny antsika. Efa akaiky Jesosy dia heverina, mila kolokoloana ny fiainam-panahintsika mba hitoetra tsara mandrakariva ao amin'i Jesosy, satria be da be ny zavatra maningotra, be da be ny zavatra misarika tsy ho eo amin'i Jesosy a, ary zany fotoana zany dia natokantsika mihitsy mba ho fampiorenana, fampitoerana antsika tsirairay avy a, ho fitoriana ihany koa mba tonga ny olona rehetrarehetra handre ny filazantsara ka ho velona rehefa mandre ny teny a, teny velona avy amin'i Jesosy Kristy. Veloko ihany zany a, sabotsy fa 1 a, sabotsy fa 20 a ny volana novambra amin'ny 2 ora tolakandro ao Analakely, ao amin'ny 2e étage ny immeuble Shoprite. Dia sotratsika sady ny amin'ny fahatsiarovana ambavaka an'izany asa zany, ny amin'ny fanoana ambavaka an'izany asa zany a, fa tsy vita fotsiny amin'izao zany, fa mila ny herin'ny fanahy ary mila fifanoanana ambavaka. Ary eo indrindra dia toytsika ny fitoriana atao anatin'ity miomana ity hoe ny fanahy masina zay nomeny tompo atsika dia tsy fanahy osa, tsy fanahy osa, tsy fanahy ny famenarana, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Reo zany resantsika ao anatin'ny minitra vitsy hoe fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Timoty 2 toko voalohany 17. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Raisitsika voalohany a fanahy mahery. Io fanahy mahery io ohatrohatra ny ahoana moa zany famaritana an'izany hoe fanahy mahery zany, fanahy mahery atraiza, fanahy mahery ohatry ny ahoana. Dia ny hamaritantsika azy a dia ny ato amin'ny Romanina toko 9 andininy fa 1 Romanina toko 9 andininy fa 1 ny ahitantsika hoe atraiza zany hoe fitondrana zany hoe fanahy mahery zany, dia atao anatin'ity Romanina toko 9 andininy fa 1 ity le izy.
ary raha ny fanahany izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, eo zany fa maritana azy. Fanahany zay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty. Iza ny nanangana an' Jesosy tamin'ny maty? Inona nanangana an' Jesosy tamin'ny maty? Ny ray, ilay Andriamanitra ray, ilay Yahvé, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Izy ny fanahany tao aminy, ny fanahany no nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Io fanahy io tsy izy, io fanahy io tsy io fanahy io, fa io fanahy io koa no mitoetra ao amintsika tsirairay avy zay fiangonan Jesosy, zay mpianatra Jesosy Kristy. Averiko le izy. Ary raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahany izay mitoetra ao anatinareo. Fanahy mahery mamelombelona, fanahy mahery mamelombelona. Io fanahy io zany dia fantaro hoe zay ny amaritana anazy hoe fanahy mahery ohatrany ahoana. Fanahy mahery manangana amin'ny maty. Inona ny fahavalo, inona ny olana, inona ny ataoko hoe zavatra mety hanohitra anao ka tsy ho resinao, tsy ho resy. Ny fahafatesana hoy Jesosy, hoy Paoly, ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Ary io fahafatesana io dia noho ny fahotana, ary tsy maintsy andalo ny fahafatesana avokoa. Fa zao vaolana tamin'ilay fahafatesana dia le fanahany fananganana, le fanahany fananganana, esprit de résurrection. Io fanahany fananganana io fanahan'Andriamanitra raha io no nanangana Jesosy Kristy tao maty ka tsy natana azy ny fasana, tsy natana azy ny vato amin'ny taonina zay nanakanana an'io varavaram-pasana io. Fa rehefa tonga ny fotoana voatendry 3 andro sy 3 alina ivoahan Jesosy Kristy amin'izay tao aorianan'izay tsy nahatohatra azy na inona, tsy nahatohatra azy zay fanakanana rehetrarehetra, tsy nahatohatra azy, fa nitsangana izy velona mandrakizay izy tsangana maty. Io fanahy io no mitoetra ao anatinao amin'izao fotoana. Io fanahy io no mitoetra ao anatintsika tsirairay avy amin'izao fotoana, ary omeny nofo rehetra io. Zay ny voalazany hoe any am-parany any amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary rehefa nandeha Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe aza mihetsiketsika aloha fa mijanona ao Jerosalema ambandram-panafinanareo ny hery avy any ambony. Niandry tao ny mpianatra 200 Petera sy zay rehetrarehetra niaraka taminy tao. Rehefa tonga ny fotoana voatendry ny tompo dia nilatsaka ny fanahy masina mitare afo teny ambony lohany izy tsirairay avy. Ary rehefa nanomboka teo nanomboka ny asan'ny apôstôly. Dia hitantsika tao ny asa voalohany nataon'ny fanahy masina dia nampibebaka ny olona, natonga ny olona nieky ny fahotany niala tamin'ny faratsiany nanoro tena ho an' Jesosy Kristy nafoy zay rehetrarehetra fahotana. Ary rehefa mijeritsika ao anatin'ny asan'ny apôstôly dia nifantoka tamin'i Jesosy Kristy ny filazantsara, nifantoka tamin'i Jesosy Kristy ny afatra zay nitorian'ireo mpianatra hoe fanandray an'ilay fanahy mahery izy. Ary rehefa mijery koa tsika ao anatin'io asan'ny apôstôly io zay ataontsika hoe asan'ny fanahy masina, dia ile asa rehetra nataon'i Jesosy no nitohizan'ireo. Nanasitrana ny marary Jesosy, nanasitrana ny marary ireo. Nanangana amin'ny maty Jesosy, nanangana tamin'ny maty ireo. Petera, Paoly. Nitory tamin'ny olona marobe, dia nitory tamin'ny olona marobe. Nanao fagagana maro tamin'ny alalan'ny tanan'ny apôstôly, dia nanao fagagana maro ihany koa. Satria nahoana? Le fanahy tao amin'i Jesosy Kristy, le fanahany ray le nanangana Jesosy Kristy tamin'ny maty, io no nitoetra tao aminy, ary io no nandehanany. Tsy nisy tsony famenarana. Fantaro ihany koa zany ianao an'ity androany ity, satria raha mamaky an'ity Timoty tsika dia teo ambony kely teo Paoly dia niteny hoe mananatra anao mba ho velobelominao le fanomezam-pahasoavana zay niraisinao tamin'ny fametrahako ny tanako taminao. Isika tsirairay avy zany no amporisihana ray amin'ity androany ity hoe tsy ho varibarinana isika, fa ny antony havelomantsika dia ho an' Jesosy. Nomeny tompo famezam-pahasoavana ianao amin'ny fiderana, ho amin'ny fitariana ny fiderana, fitaomana ny olona eo amin'ny fiankofana, fanetretena eo amin'ny fanatrehan'ny tompo amin'ny hira, amin'ny vavaka. Nomeny tompo famezam-pahasoavana ny amin'izany ianao, aoka ianao tsy ho varibarina fa tena hoe androso amin'izany fiatson'ny tompo anao zany. Nomeny tompo famezam-pahasoavana ianao amin'ny fizarana teny, amin'ny fampaherezana, amin'ny famporisihana, amin'ny teny fahendrena, aoka ho velombelomina hatrany zany hoy ny tenin'Andriamanitra, fa fanahy mahery no nomena anao. Nomeny tompo famezam-pahasoavana ianao amin'ny fiantranan'ny olona, amin'ny fanampiana, amin'ny fanomezana, aoka ho velombelomina hatrany zany. Ary marobe ampahany fotsiny zany teneniko amintsika zany, fa zay ny tena hoe napetraky ny tompo hoe amin'izao vaninandro zao ny be da be ny zavatra mahavariana dia lasa diso zavatra ray aloha tsika tsy mitoetra tsony eo amin'le antso napetraky ny tompo.
dia napetraka ny tompo misy androany hoe mivelombelomby a le fanomezam-pahasoavana zay nomen'ny tompo anao tamin'ny nametrahany Paoly tanana tamin'ny Timoty zany dia ho antsika tsirairay avy ihany koa zay dia hozy izy hoe tsy fanaosy io zay zany loha tena hoe fanahy mahery fanananangana Jesosy Kristy tamin'ny maty eo zay le fanananangana Jesosy Kristy tamin'ny maty inona ny fiatraikan'izay amiko sy aminao ny fiatraikan'izay amiko sy aminao dia zao tsy homenatra intsony hijoro vavolombelona ho an Jesosy na ho ao amin'ny ankohonako na ho amin'ny fiaramonina na ho mpiara-mianatra na ho mpiara-miasa zay rehetrarehetra manodidina dia mijoro ahako manana ny plasiko manana ny firehakevitro manana ny faharesentahatra tsy homenatra ny filazantsara satria fantatro zay noko ary ny filazantsara zay toriko dia tsy resaka ambava tsy resaka foroporonina fotsiny fa ty filazantsara zay ambarantsika ity dia filazantsara ny hery sy ny fahefana filazantsara mitondra olona avy ao amin'ny maizina ho ao amin'ny mazava mitondra olona vao amin'ny fatotra ho ao amin'ny fahafahana mitondra olona vao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana mitondra olona avy ao amin'ny alahelo ho ao amin'ny fifaliana n'olona hery ny fanamasina ka amporisihana antsika tsirairay avy koa zany hoe tena hijoro hanambara hitory fa tsy resaka fombafomba mpivavahana resantsika tsy anaram-piangonana torintsika tsy anarana toko-pivavahana na anarana fikambanana na anaran'olombelona fa anaran'le nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay Jesosy Kristy no anarana manome fiainana ho an'ny olona rehetra io le fanamahery io ny fiatraikan'io zany atao amiko dia tsy homenamenatra intsony tsy ataotahotra intsony ty zay voalaza teo hoe tsy fanahosany nomenanao fa fanamahery sy fitiavana mifanampin'izay dia zao io fanamahery io andresena ny nofo matsy dia manohatra ny sitrapon'Andriamanitra ny nofo dia mitarika anao amin'ny tsy fankatoavana mitarika anao amin'ny fahalotona amin'ny fijejojejona amin'ny tsy fitiavana amin'ny fankahalana amin'ny fialonana amin'ny tsy famelan-keloka amin'ny ota rehetra ary hoy ten'Andriamanitra manasantsika maky ny Galatiana toko 5 hoe miariary ny asa nofo dia misy zavatra soratra be da be ao fa ny andresenao ny asa nofo io dia ny fandehananao araka ny fanahy finonana andraisanao an'izany hoe rehefa maty Jesosy ka nitsangana tamin'ny maty dia niara maty teo amin'ny azo fijaliana ihany koa niarana levina niarana nitsangana tamin'ny maty ary nomeny ny fanamasina ary zay le voalaza teo hoe izao dia honena ny fanamasina hitoerany fanamasina fiatraikan'le fanamahery zany dia zao tsy andevony ota intsony tsy andevony fahazaran-dratsy intsony tsy andevony fahotana intsony satria le fanamahery natao natiko ahafahako manohatra ny filana manohatra ny fijangajangana manohatra ny fankalana manohatra ny tsy famelan-keloka manohatra tsy ny fitiavana manohatra ny fireharehana manohatra ny kolikoly ny langa sy ny maro samihafa satria le fanamahery ato amiko ahafahako mijoro sahala amin'izay zay ny vahaolana ho antsika tsirairay avy ny famarinana masy dia fahitsika hoe ratsy daholo ny teneniko teo ratsy ny mangalatra ratsy ny mangala ratsy ny tsy mamela heloka ratsy ny mijangajanga ratsy ny fijejojejona ratsy ny ao anatin'ny tsy fahamarinana tsy ny langa rehetrarehetra dia mijanona amin'ny hoe ratsy fa fantatra l'izy fa ratsy fa tsy afaka miala fa rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy ianao dia zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary vao izy tomboka aseny fanamasina manana ny fanamasina ao anatinao dia io fanamasina io no miasa ao aminao ka tonga anao tsy ho andevony fahotana tsy ho andevony fahotana tsy ho andevony fahazaran-dratsy mahatonga anao ahanohitra ny asan'ny maizina ny tafika rehetra ataon'le ratsy mahatonga anao hijoro araka sitrapon'Andriamanitra satria mahery le ao anatinao fanahy mahery zay koa zany zavatra anankiray tena hoe ahafahantsika tena manana toko hoe ny zanak'Andriamanitra dia tsy andevony fahotana ny epistily nosoratany Jaona dia milaza zay mihitsy hoe zay nateraka Andriamanitra dia tsy mahay manota satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ao aminy ary rehefa mitoetra ao aminy io vo io le vo manao sitrapon'Andriamanitra io vo io dia le mamokatra ny fanahy mahery ary io vo io ahafahanao manitsaka ny maingoka manitsaka ny menarana manitsaka zay rehetrarehetra fahotana sy fampianaran-diso sy lainga rehetrarehetra mijoro amin'ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra zay ny anankiray fanahy mahery ahafahanao mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra manohitra zay rehetrarehetra tafika ataon'le ratsy no ny herin'ny fanamasina manaraka an'izay fanahy mahery fanahy fitiavana ny fitiavana ohatrany ahoana indray zay fitiavana zay fitiavana an' Jesosy fitiavana an'Andriamanitra ray ahafahanao manao sitrapony raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny teniko hoy voalaza amin'ny Romanina hoe ny fanantenana zay nomenantsika dia fanantenana tsy mampamenatra satria ny fanahy masina zay nomenantsika no nametrahana ny fitiavan'Andriamanitra ao anatsika ny fitiavan'Andriamanitra dia ny fitiavantsika n'Andriamanitra rehefa ao zany ny fanahy masina ny fanahy fitiavana io dia ahafahanao mity an'Andriamanitra araka ny sitrapony araka izay tiany didy lehibe dia zao
Fitiavan'izay Andriamanitra ao afonao rehetra, sainao rehetra, fanahynao rehetra, fananao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io fanahy masina io ihany koa zany ny ahafahanao mitia an'Andriamanitra, mitia ny olona rehetra, ary indrindra mitia na dia ny fahavalo ary. Zay tena ty filazantsara ty. Efa nomboan Jesosy, noaratsiny Jesosy lankalaina, fa Jesosy nivavaka hoe mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Nanarak'izay Stefanina rehefa nitoroham-bato ihany koa teo am-pitoriana, ary rehefa ho faty dia hozy izy hoe mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Ho antsika tsirairay avy izay mpianatra Jesosy ihany koa dia manana an'izay fanahy fitiavana zay. Io fanahy fitiavana io ahafahantsika mitia na dia ny fahavalo ary, mivavaka ao ny fahavalo. Hoy Jesosy, mivavao an'izay manentsika anareo, ao tonga zanaky ny ray any an-danitra ianareo. Mivavao an'izay mankahala anareo. Zay ny zavatra hoe tena ao anatsika, tsika tsy manana fankahalana olona na zay tsy tia atsika sy manentsika atsika ary. Tsika tsy manam-pahavalo afa-tsy ny devoly, fa tsika ny olona rehetra dia ananatsika fitiavana. Fanahy masina ao anatsika zany dia fanahy fitiavana ahafahantsika mitia na dia ny fahavalo ary ahafahantsika mamela heloka, mamotsitra ny zavatra rehetrarehetra. Fantaro zay fa efa ao anatinao io fanahy io dia avelao hiasa. Fahatelo, fanahy fahonona tena. Fahonona tena ny tena ilaina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Paoly dia niteny hoe atombotra ny farany zavatra rehetra ko endreka mahonona tena ny fivavahana. Ny fahonona tena dia vokatry ny fanahy masina ihany koa. Zao ny lazay ny agora raha ndray ten'Andriamanitra ao noabolana. Zao izy nataovy anahy, aza atao manan-karena be sao dia anadino anao rehefa tena manan-karena be. Aza atao mahantra koa sao dia angalatra fa ataovy amin'ny antonony. Dia n'olon-kendry ao amin'ny oabolana zay. Ny fanahy masina nomena antsika ihany koa dia fanahy fahonona tena, mba ahony tentsika amin'ny zavatra rehetra atao, mba ahony tentsika amin'ny asa, amin'ny asa fivelomana, amin'ny fananana, amin'ny vola, amin'ny sakafo, amin'ny fitafiana, amin'ny zavatra rehetra, mba tsy lasa ibahana eo amintsika ny zavatra ny tany. Dia rehefa raisina zay rehetrarehetra zay zany hoe manana fahonona teny ianao, mahafehy teny ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia eo amin'izay anao no afaka mantanteraka ny ten'Andriamanitra ty ato amin'ny Kolosianina. Satria misy zavatra mila esorintsika rehefa zanak'Andriamanitra tsika raha te ho isan'ny noakarintsika. Dia zao andininy toko fahatelo andininy voalohany, koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary fiainanareo miara-miafa amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia ary iseho amin'ny koa ianareo amin'ny voninahitra. Dia eo amin'ny andininy fahadimy, vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahaltona, firetam-po, fanirindra-tsy ary fieremana, dia fanompotsapy izany. Dia manaraka ihany koa andininy fahavalo, ankehitriny esory koa zao rehetra zao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra izay avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga anareo fa efa narinareo ny toetra talomba amin'ny asany, fa efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozana amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'Andriamanitra, endriky Kristy izay nahary anareo. Zany zavatra zany tena tiantenena amintsika hoe io sitrapon'Andriamanitra io dia no le fanahy mahery, le fanahy fitiavana, le fanahy fahonona tena mitoetra ao anatinao na ahafahanao manatanteraka an'io. Ka ny rariko zany eto am-pamaranana dia tena hiasa mahery io fanahy masina io amiko sy aminao, ary ataterahanao ny sitrapon'Andriamanitra, ahafahanao mamelombelona le fanomezam-pahasoavana, be da be ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana, ahasoany fiangonana, ahasoany olona rehetra, dia ho katsahanao mandrakariva ny roborobony zay. Matsiaro anao ambavaka, mametraka anao am-pelantanan'i Jesosy Kristy ary hiasa mahery zany fanahy masina zany hibahana ny ao anatinao sika tsirairay avy mba ho mpanompo mahasoa, mpanompo mahatoky anatrehan'ny tompo sika, ka tsy hanala baraka ny anaran'i Jesosy fa ilay fiangonana mahery mandresy ny fahotana sy ny forongony rehetrarehetra fa mitoetra ny famasinana sy amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'i Jesosy ihany voninahitra. Averiko ihany ary zany fitoriana en salle amin'ny 21 novembre sy 28 novembre ho avy zao 2024 ao Analakely amin'ny 2 ora. Anasana antsika rehetrarehetra, tsy hanavahana na iza fa zay rehetrarehetra mangetahita ny ten'Andriamanitra dia isan'izay fitoriana zay asabotsy 21 sy 28 novembre amin'ny 2 ora hariva ao Analakely eo amin'ny immeuble Shoprite ao ambony, ao amin'ny 2e étage zany, 2e étage ny immeuble Shoprite ao Analakely amin'ny 21 sy 28 novembre 2020 amin'ny 2 ora anasana antsika tsirairay avy ary anasao ny havana mantsaka izay ihany koa andreny ten'Andriamanitra miomana eo amin'Andriamanitra ao.
dia ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra fahasoava sy ny fitahina ho amintsika tsirairay avy amen.